Entina hanatsarana ny tanàna sy hampivelarana izany dia tanjona iray lehibe ny hananganana tanàna vaovao ao Antsoantany Antsirabe ao. Mazava ho azy rehefa misy ny fananganana tanàna tahaka izao dia apetraka ao an-toerana ihany koa izany ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ny mponina any an-toerana mba tsy hahatonga azy ireo hitoka-monina. Maro noho izany ny fotodrafitrasa ka saina hatsangana ao amin'ity toerana ity raha izao fanampanazavana azy ao. Hananganana tanàna vaovao eny amin'ny commune Antsoantany Antsirabe tafiditra indrindra amin'ny fametrahana toeram-pampandrosoana pôle de développement ity hetsika izay karakarain'ny ministera misana ny fananantany ity. Isy ireo fotodrafitrasa maro izay hatsangana amin'ny toerana iny. Amoraina ihany koa ny fanomezana titra ho an'ireo olona izay efa nanajary ny tandy. Ny zavatra hita taty zany nahafantarana azy hoe faritra tena mamokatra dia mamokatra mihitsy ny faritra Antsoantany ary manana ny singa rehetrarehetra ahafahana mitondra an'izany fampandrosoana vaovao zany. Dia nisy an'ilay tany izay ataontsika hoe ny divan'ny fokon'olona sy ny association taloha moa anatin'izay dia efa nahitana vahaolana izay nanapahany fanjakana hevitra hoe ny ampahany lehibe amin'io dia omena ny olona izay efa nanajary azy ny fanamorana ny fanatanterahana zany titra fahobe zany raisy ny fanjakana dia ny ampahany iray noroenantsika nireo karazana fotodrafitrasa rehetra sy ilay ifam-pampandrosoana ambanivohitra mba ahafahany tatsaha manodina ny vokatra avy ety. Ametrahana ireo fotodrafitrasa ilain'ny commune toy ny fampitaovana rehetra ilain'ny olona ao anatin'izany ary ametrahana koa toeram-ponenana vaovao. Ny tanterahana an'izany dia rahana amin'ny fokon'olona aty toerana izay sy ny commune sy ny tompona ndraiky fanjakana fanatanterahana an'izany. Androany tsika nijery an'ilay toerana nahitana hoe efa maro ireo faritra izay efa voajary ataon'ny fokon'olona izay manamora koa ny fampidirana azy ao anatin'izany fampandrosoana vaovao zany. Dia misy kosa ireo toerana izay mba azo alamina mbola malalaka dia anaovan'ny fanjakana lotissement fandaminana amin'ny fipetra fanajariana eo amboniny. Hanatsara ny endriky ny tanàna sy mba atao hampivelatra ny tanàna manodidina ny tahaka izao. Tanjon'ny ministera ny anaparitaka tanàna vaovao sahala amin'izao manerana ny Madagasikara.